Ry havana malala faly tafaraka aminao indray amin'izao programa 100 andro miaraka amin'i Kristy izao. Ho programa voatay ho antsika rehetra ane izao. Antenaina zany fa efa nanao fanandramana ianao, efa manao vavaka manokana isan'andro nandritra ny 100 andro, nandritra ny fiandohany izao programa 100 andro izao. Ka dia tonga eo amin'ny toko fahasivy eo amin'ny boky Diho amin'i Kristy zany tsika zao zay fampaherezana fanamafisana ny fotoam-bavaka ataontsika isan'andro. Zany no antony amakinany zao andalateny zay mampahery miampy fampaherezana zao. Ka melohany anaovantsika zay famakinany andalateny ao amin'ny boky Diho amin'i Kristy toko fahasivy zay dia hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, faly izahay satria nomenao ny teninao dia efa nambaranao ny tokony ataonay mba hahatonga anay hifandray tanteraka aminao. Anisan'izany izao programa 100 andro amin'ny vavaka izao. Ka dia engane tompo mba ho programa voatay ho anay zany. Io ihany koa izao fampaherezana fo izao amin'ny alalan'ny boky Diho amin'i Kristy mba hitondra hampanahy fanamafisana ny fifandraisanay aminao ane zany, ary mba ho fotoana manokana anananay ny fiainam-panahy feno ny fanahinao masina ny tsirairay avy zay manaraka an'izao programa zao ane mba ho olona ho azo fitahina manokana avy aminao. Gatahako amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ny toko fahasivy zay anarantsika zany mitondra lohateny hoe ny asa sy ny toe-piainana. Efa niaraka amin'i Kristy ianao zany zao. Efa nanapa-kevitra ny anaraka an'i Kristy ary dia manao fanandramana miaraka aminy. Ohatry ny ahoana ny tokony ho asantsika amin'ny maha zanak'Andriamanitra, amin'ny maha kristianina, amin'ny maha mpanompo ny Kristy, amin'ny maha olona efa nanolo tena feno ho an'i Kristy antsika tsirairay avy. Zay no resahantsika ato amin'ity toko fahasivy ity. Ka dia androany zany ny tapany voalohany amin'izay toko fahasivy zay. Andriamanitsika dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Zany ny ambaran'ny soratra masina. Dia izy no loharanon'ny hatsarana rehetra, ny fiainana, ny fahazavana, ny fifaliana ho an'ny zao rehetra zao zay nohariny, dia Andriamanitra daholo ny loharanony zany. Efa ohatran'ireny hoe mahita ny tana masoandro, miala avy amin'ny masoandro, na ohatran'ireny mijery ny loharano miboiboika, rano velona avy amin'ny loharano, ohatran'izany no fialan'ny fitahiana avy ao amin'Andriamanitra mandeha amin'ireo rehetra zay noforoniny. Anisan'izany ianao, anisan'izany isika rehetra, anisan'izany. Ary naiza naiza no misy fo zay itoeran'Andriamanitra dia miboiboika avy ao amin'izany fo izany ihany koa makany amin'ny olona hafa manodidina azy ny fitiavana sy ny fitahiana. Ka raha ohatra efa nanapa-kevitra hiara-dia amin'i Kristy ny olona anankiray, dia misy an'izany fitahiana zany omen'Andriamanitra mivoaka avy ao am-pon'ny olona ary hita sy tsapany mpiarabelona, voaray ny mpiarabelona aminy. Ny fifalian'ny mpamonjy antsika dia ny manandratra sy ny mamonjy ny olombelona zay lavo. Ary izy tamin'izy tety ambony tany dia tsy nikontiny amin'ny fiainany, ny amin'ny fifaliana ho anazy manokana, fa zany natonga azy ho vonina hiaritra hatramin'ny hazo fijaliana azy, hiaritra ny enatra rehetra. Ary tsy Kristy ihany, fa ny anjely ihany koa, ny anjely ihany koa dia tena miasa mafy mba hiasa azon'ny olombelona rehetra fifaliana. Zany ny azon'ny fifaliana, ny manome fahasambarana ho an'ny olombelona. Ny zavatra zay heverin'ny olombelona tia tena fa ohatrany hoe manambany, fanompoana manambany, dia izany no asan'ny anjely, manompo ny olombelona lavo, manampy ny tsirairay avy zay heverina fa nanana toetra tsy mateo tia, tsy mahafinaritra eo amin'ny laharana zay anisan'ny olona manahirana, marikoriko aza ho an'ny olona sasany,
zany no asan'ny anjely zay tsy nanota ka zany toe-panahy zany toe-panahin'ny Kristy zay nanolo tena manolo tena ho an'ny hafa de zany ihany koa ny toe-panahy manjaka any amin'ny lanitra rehetra zay fahasambarana ho an'izy ireo ny manampy manarina manao zay avovonjy ny olombelona lavo ary zany toe-panahy zany ihany koa ry havana ny tokony ho toe-panahin'ireo rehetra zay manaraka ny Kristy ireo rehetra zay manao ny sitrapon'ny Kristy zany asa zany ihany koa ny tokony ho asa zay ataontsika raha ohatra ka tena mitoetra ao am-pontsika ny fitiavan'ny Kristy raha voarakitra ao amin'ny fotsika lay fitiavana avy amin'ny Kristy de tsy ho voatana zany ohatran'ny fofona manitra hoe tsy azo fehezina tsy azo kobonina fa manentoento ho hitan'ny ireo rehetra zay manodidina antsika misy hery miasa mangina masina zay tsapan'ny olona rehetra zay mifanerasera amintsika ary zay fanahin'ny Kristy zay toe-panahin'ny Kristy ao am-po zay de ohatrany hoe loharano zay mamelombelona ny olona zay mandeha any amin'ny tany efitra ny olona zay efa maniry fatratra mba hisotro amin'le ranonaina de ahitan'zany ao amintsika izy ary zany no mahatonga antsika ho anana tombontsoa fahombiazana fifaliana rehefa mifanena amin'ireny fanahy reny ny fitiavan'ny Kristy dia iseho eo amin'ny faniritsika te hanao ny asa mitovy amin'ny asa zay nataony de ny ho fitahiana ho an'ny hafa ho fanandratana ny olombelona hitarika antsika eo amin'ny fahaizana amin'ity ny hafa fahaizana maneho alemem-panahy fahaizana maneho firaisapo amin'ny olombelona rehetra fa amin'ny zavaboary rehetra koa aza tsy voatery ny olombelona ihany dia iseho ao am-pontsika zany faniriana mba te hiasa ohatra ny asan'ny Kristy ny fiainan'i Jesosy tamin'izy teto ambony tany nanomboka hatramin'izy teraka teo amin'ilay fihinanam-bilona ka trany Kalvari tsy mba fiainana nitady fiainana mora na fitiavatena na fiainana mitady zay mahafinaritra ny tena fiainana natao atolotra ho an'ny tena tsy zany fa teo amin'ny ezaka amonjy ny very de zany koa no tokony fiainan'ny zanak'Andriamanitra voalaza ny soratra masina fa tonga izy hitady sy amonjy ny very ary fantatritsika tsara fa tsy moramora ny zavatra nandalovany tamin'izany efa fantany zany fantany meloa zany ny fivahinina eto tany de tena fivahinina zay feno fangiry firiana asa mafy ary zany ny voalaza ao Mateo 4:20 hoe ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa tonga mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avitra noho ny fahotan'ny maro zany no tanjona lehibe eo amin'ny fiainan'i Kristy ka ny zavatra rehetra de zavatra fanampiny fotsiny zavatra manampy fotsiny fa ny fanambarana ny tenen'i Kristy de zao ny haniko sy ny fisotroko de ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny mahavita ny asany ravana malala nanome an'izany ohatra zany ho antsika Kristy tsy hoe maty ho antsika fotsiny izy fa sady namela ohatra ho antsika eo amin'ny fiainana de zao mivoalaza n'ity boky ity ho vakiko le izy eo amin'ny toko fahasivy eo amin'ny paragrafy eo amin'ny pejy 370 paragrafy 2 koa amin'izany izay anisany mandray ny fahasoavan'i Kristy de tsy maintsy voninky asa sy andahatena mba hazonareo navota ny anjara amin'ny fanomezan'Andriamanitra anao zay rehetra azo ny atao izy mba hatonga izao tontolo zao ho tsara kokoa noho ny i Kristy nitoetra teto amin'izao tontolo zao hiezaka itsika rehetra zay efa nandray ny fahasoavan'i Kristy mba hatonga n'ity zao tontolo zao ty ho tsara noho ny hoe Kristy mihitsy aza ny mbola teto ary zany nafaran'i Kristy ozy hoe zay mino ny asa ataoko no ataony koa eny hanao asa lehibe noho izany azy izy
zany toe-panahy zany no vokatry ny tena fiovam-po marina. Raha vantany vao mahafantatra ny Kristy ny olona dia miredareda ao am-pony ny fanariana te hampafantatra ny hafa fa efa nahita sakaiza izy, sakaiza malala dia Jesosy zany. Dia tsy azo ny dina ao am-pony fahamarinana izay nandraisan'ny famonjena na tonga famonjena ho azy sy fahamarinana izay mitondra fahamasinana ho azy. Tsy azontsika atao ny angina raha voatafy ny fahamarinan'i Kristy tsika ary rehefa feno fifaliana no ny fanahin'i Kristy ao am-pontsika. Ka raha miresaka tsika hoe ny asantsika sy ny toem-piainantsika raha tena tafatoetra ao amin'ny Kristy tokoa tsika, rehefa tonga eo amin'ny Kristy tokoa tsika dia tsy haintsika nipetraka fotsiny amin'izao. Tsy haintsika nitazona an'izany ho an'ny tenantsika rery. Zao no toy ny vaky teny hoe tsy maintsy hanan-javatra ho lazaina isika rehefa nanandrana ka nahita fa tsara ny tompo. Tahaka ny nataon'ny Filipo, fony izy nahita ny mpamonjy, no tsy maintsy ataontsika koa amin'ny olon-kafa hanatonany an'i Kristy. Dia ekely aina isika ampiseho aminy ny hatsaran'i Kristy sy ny hamarinan'ny fiainana ho avy. Izy fanariana fatratra izotra ao amin'ny lalana izay nizoran'i Jesosy ao anatintsika ao sy anao izay ibanjina n'ireo manodidina antsika an'ilay zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Rehefa malala roso hatrantsika rehefa avy nianatra ny hoe fitombona eo amin'ny Kristy isika dia mianatra indray ny hoe fomba fiainana sy ny asantsika rehefa ao amin'ny Kristy. Hita ianao ny hoe Andriamanitra mba ho fanariana miredareda ao am-ponao any ny hitady sy hamonjy ny very, hitondra ny hafa mba ho eo amin'ilay zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Hivavaka ao anao fa hinoko fa ianao ihany koa mbola hanokana fotoana manokana hivavahana ny amin'ny lafiny fanomponao, ny fitaomanao ny hafa mba ho eo amin'ilay loharan'ny fiainana dia Kristy zany. Hivavaka isika tompoko. Jesosy eo, misaotra anao zahay satria efa nanolotra ny ainao mba ho famonjena nay mpanota ianao. Kanefa misaotra anao indrindra ihany koa Jesosy eo fa efa namela ohatra ho anay ianao ny amin'ny tokony fomba fiainanay ety amin'ity fiainana ity mba hahatonga anay hanam-piadanana mitovy aminao ary mba hahatonga anay ho voaomana hitsenanao tsy ho ela intsony rehefa tonga izay fotoana izay. Ngatahako ianao Jesosy mba hitay ny mpiaino rehetra manaraka n'izao programa izao mba hanana ny fitiavanao ao am-pony izy ireo ary dia mba hiseho eny amin'ny hafa hanam-pitiavana ny hafa ary indrindra anao ny dingana rehetra mba hahatonga ny mpanota ireo lavo mba ho tafaverina eo aminao, mba hamonjy hitady amin'ny heriny rehetra an'ireo olona very. Andriamanitra raha tsy misy zavatra miova ho an'ireny olona ireny dia ho very mandrakizay izy. Ampio izay mba hanana fitiavana toy ny fitiavanao azy ireny, ampio izay mba hanana fandavatena toy ny fandavatena izay efa nasehonao tamin'ny mpanota. Tononoko sy angatahako amin'ny anaratsoanao Kristy nivavaka. Amen. Dia mankasitraka riavana ny fanaranao an'izao programa izao, mankasitraka indrindra ny fitiavanao an'i Kristy. Hitanao ny Tompo mba ho isan'ireo izay maharitra hatramin'ny farany amin'izao laharana izao isika rehetra ary indrindraindrindra hitombo hatrany eo amin'ny fiainantsika dia ho hitan'ny olona fa zanak'Andriamanitra isika dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Manomboka izao ka mandra-pialantsika amin'ity fiainana ity. Amen.